Ampifaliana riavana malala no zontsika miona toy izao miainy ny ten'Andriamanitra aizantsika mandinga ny tenantsika fahatson'Andriamanitra amin'ny fibebahana isika. Ho aminareo izay olom-bofidy araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana ny fanahy, ao amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahan'i Jesosy Kristy. Ampitomboina ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alarobia 20 Marsy 2022 ibanjinantsika lohateny manao hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Ananatra anao a Jehova fa mananitona niakatra ianao ka tsy nataonao fifaliany fahavaloko aho. Jehova Andriamanitra nitaraina taminao aho dia nasitrana anay ianao. Jehova efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainantsika ianao. Efa napody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalaza ny Jehova olony masina ka midy rano na ranomasina. Fandray ny mpimasy ihany ny fahatezerany nefa mandritry ny andro iainana kosa fakasitrahana. Amin'ny hariva dia misy tomanina tonga hivahin'ny lokala, fa nono maraina kosa dia misy fiompiana. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
hivavaka isika. Andriamanitra mifidy ny mpanomponao ianao, dia ny olona irahanao hiara-iasa aminao, ka mitondra fahavelomana sy manafaka anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra ianao. Tompo, mitera sy mankalaza amin'ny voninahitrinao masina izay noho izany, kanefa koa dia azo ny mahatsiaro ny tenanay fa sy tanteraka izahay satria masina ianao. Ko manatonao mpanetreteny izahay, mamindraha fo aminay mamelany ka vonohy ny fahatsoanay noho ny avitra nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana ho anay. Tompo, hamaky seny nofinainy izay, dia taria amin'ny fananao masina mba mantarana ny sitraponao ny amin'izay tokony ataonao indrindra koa, ka izanay manatina anao. Aoka hitombo ny finoanay, anao ilay masina, ka aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity unité ravana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 7:1-9 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary sorato amin'ny anjely ny fiangonana ny Sardisy, izao no lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao, fa manarina ho velona ianao kanjo maty ihany. Miambena ka aoreny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty, fa tsy nisitako tanteraka ny asanao natrehan'Andriamanitra. Dia tsaroviny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao, ary tany mafika mibeba. Koa raha tsy hiambina ianao, dia ho tonga toy ny fiavy mpangalatra aho, ka tsy ho fantatra aho izay ora hiaviko aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao, aty Sardisy, izay tsy nandoto ny fitafiana, ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria miendrika izy. Izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarany natrehan'ny raiko sy natrehan'ny anjeliny. Izay manatsofina aoka izy ihany izay lazay fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadanana, ny amin'ilay Jesosy Kristy tonga hitady ianao ary miantso anao. Mofinaina ho antsika an'io ravana vakena tamintsika teo ny bokin'ny Apokalipsy 7:1-9 dia milaza ny fiangonana tao Sardisy, ka nilazany Jona ny amin'ny olona miambina. Ahoana izany ny olona miambina izany? Olona miasa amin'ny finoana. Izany ravana, olona miasa amin'ny finoana. Fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo natrehan'Andriamanitra. Nazoto ny vavaka ny fiangonana tany Sardisy saingy tamin'ny endrika ivelany fotsiny ihany. Hanika tsy tanteraka teo natrehan'Andriamanitra ny asa. Ny hoe tanteraka dia midika hoe matotra, mifanaraka amin'ny takiana aminy. Malohana izany dia mila miambina amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra mba hifanaraka amin'ny toe-panatakiana amin'ny asa, dia mifananana finoana. Ny asa atao amin'ny finoana ry havana no asa tanteraka, ka ny asa rehetra ataon'ny mpino dia asa atao amin'ny finoana, fa izany nakasitra an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny olona miambina dia miasa amin'ny finoana. Fa ny zavatra faharoa lehibe tokoa ry havana, manoloana izany dia ny olona miambina dia miorina amin'ny finoana. Izany ny ambaran'ny Jaona tokoa eto amin'ny 9:7. Dia tsaroviny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao, ary tany mafy ka mibeba. Ny fiangonana tany Sardisy dia efa nandray ny tenin'Andriamanitra, saingy tsy niaina ny finoana araka ny filazantsara. Mila miverina amin'ny fiainana sy mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Toy izany koa isika kristianina ry havana. Efa nandre ary tsy mitsahatra mandre ny tenin'Andriamanitra isika, kanefa tsy miaina izany akory. Mampatsiahy antsika izao teny izao, mba hiverena antsika amin'ny fiainana izany tenin'Andriamanitra izany. Mariky ny fiambenana izany, mariky ny fiarovan-tena amin'ny fitsaran'i Kristy izany, sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Ka dia izao ry havana, miorena tsara. Zava-dehibe ao amin'ny teom-panahinao indray mandray izany fampianarana izany, aizanao mitondra ny finoanao ao amin'ilay Jesosy Kristy mba hamonjena anao. Ho voninahitr'Andriamanitra ery ihany. Amen. Andeha vavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza ny olona miambina, dia izay olona miasa amin'ny finoana sy miorina tsara amin'ny finoana anao Jesosy Kristy. Tompo, sitrandro ireo marahaka omenao fanantenana ny fanasitranana izy ireo, satria mpanasitrana mahindrindra ianao ary mahatoky izany izay. Dia toany ny asa fitsaboana, amperezo ireo azo mantso, fonjeo ireo maresokolona sy ireo sahirana, ireo trabona, hitonjoanao ray ny mpikadrana ihany koa. Tahio Tompo ny fiazakazahanay amin'ny asa mandraraha fianarana ny tokantrano ny fikasana. Ny vavaka dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay efa nampianatranay koa ny vavaka manao hoe:
ranay o zay ny an-danitra ho masina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra mihona an'izy anina sahaza ho anay ary mamelahany erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisa finoana ry avy nanitsodrana tohotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra an'i Jesosy Kristy tompontsika ampiandro lehibe hiala maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiaso anatinareo izay kasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.